tompoko lasy tompoko vavy faly tafahoana aminao indray izay mpanaraka ny fandarana sahila zao amin'ity alarobia ity fotoana ifanomezantsika eto amin'ny fahitalavitry ny MBS mazava loatra ifanomezantsika amin'ny ianareo rehetra izay manaraka sy miaino ny onjam-peo 5.4 FM ary indrindra ianareo maro be izay manaraka ity fandarana ity amin'ny alalan'ny tambazotra amin'ny alalan'ny pejy ny MBS mazava loatra kopatanana manokana ho an'ilay ray mpianakaviana voaniona ny atoandro teo dia ankasitrahana ny fampahirezana avy aminareo ny amin'ny fanaranareo ny fandarana fa toy ny mahazatra iarako manolotra amin'ny namana Clémence Rarinirina ny fandarana miarabanao Clémence. Miarabanao ihany koa namana Lilira Farala dia miarabantsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandarana eto amin'ny MBS ny sahila zao moa zany ora iray mahery toy ny mahazatra no iarahantsika ato anatin'ity fandarana ity manahoana sy manahoana indray no endriky ny fandarana androany namana Lili. Endriky ny fandarana toy ny mahazatra moa zany dia andray vahiny isika androany manokana dia vahiny anankiroa samihafa no raisina ka ny vahiny voalohany dia tsy iza fa Andriamatoa Rakotombo Jean-Louis izay fantatsika loatra fa filoha nasionaly ny Antokoteza ary anisany efa nirinareo niverenany indray ato anaty fandarana miaraka amintsika eto izy androany izy raha teo mpikambana eo anivon'ny Rodobe ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny RMDM iresadresaka amintsika ihany koa izy mikasika ny raharaham-pirenena ary ny vahiny faharoa kosa amin'ity alina ity Clémence dia ny solombavam-bahoaka izay voafidy tany Feno Rivatsinanana hitafatafa amintsika izy momba ny resaka politika fa indrindra mikasika ny code minier izay voanolaniana teo anivon'ny antenimiera-pirenena. Mialohan'ny andraisantsika ary ny vahiny voalohany amin'ity alina ity dia ndelo isika anaraka n'ity fanadihadiana entintsika anokafana ny fandarana ity fanadihadiana izay notsongaina tao anatin'ny fampalalam-baovao ny ABC. Teny amin'ny couloir ny antenimiera-pirenena no nahenona vao niandro ny fivirinana mpitona fa mety tsy hisy ny fanitsina ny telo-bola-panjakana 13 raha ny loharanom-baovao dia solombavam-bahoaka iray mpikambana ao anatin'ny birao maharitra no nizaha izany tamin'ny depute namany. Tsy mbola nandisina nanamarina izany vaovao izany ihany koa hatreto ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Hervelona samihafa tahaka ny fiarahamonim-pirenena sy ny Jaimakosa izao no efa mametra-panontaniana ihany koa. Ny depute Entsimbazaza mitsotsoka ary tsy mety miresaka vo ity LFR ity no angatana fa neo-kevitra. Ny valiteny matetika azo dia ny hoe mbola any akibon'ny omby izany na hoe mbola tsy tonga ny governemanta iny amin'izy ireo. Tsy azo ialana nefa izany amin'ity no isika hiatrika fividiana ho ny fiarahamonim-pirenena CCOC androany. Ny zavatra ray amin'izao moa zany dia hoe tsy hisy ny loi de finance rectificative amin'ity session ity. Marina fa zavatra hoe nitakina foana zay hoe tsy tokony hoe misy rectification loi de finance mba ahafahan'ny ministera miasa ampilaminana. Kanefa fantatra fa amin'ity taona ity dia tsy mitovy ny zavatra atrehantsika satria misy ny fividianana. Rehefa fantatra, rehefa niteny ombiany moa ny seni fa tsy ampy ny vola entina atrehana an'izay hoe élection izay. Tokony 145 milliards d'ariary farafahakeliny ny budget raha présidentielle fotsiny resahana kanefa moa fantatra koa fa amin'ity taona ity tokony miatrika ny communal isika. Koa dia miandro moa zany hoe inatsara ny fanapa-kevitry ny fanjakana, vonona ve ny fanjakana eroso amina fividianana izay tena hoe araka ny tokony izy ary tena hoe hitondra filaminana satria hoe nizotra araka ny tokony izy miandro moa zany isika momba ny LFR. Isan'ny tokony hokitiana amin'izany teti-bola ny seni karakarana ny fividianana. Raha ny fantatra efa nanao fanitsiana ny volavolan'ny teti-bola entina miatrika ny fividiana ho avy ny seni ary voalaza fa efa nalefa teny amin'ny governemanta izany. Tsy nambarany mpikambana amin'ny seni kosa ny tolo-kevitra vaovao nalefan'izy ireo momba izay teti-bola izay. Mifandray amin'ny fividiana izay hatrany dia maro no mametra-panontaniana mikasika ny lalam-pividianana. Hatreto tsy misy resaka izany. Raha ny tolo-dalàna nentin'ny député Brunel Razafy Androfa izao mbola tsy misy tokotany hatramin'izao raha ny fanambarany. Ankilany nisy ihany koa ny fe-kevitra efa nentin'ny fiarahamonim-pirenena taoriny ny fankakevitra maro lafy tsy mbola nisy toy ny ankehitriny raha toka efa nalefan'izy ireo teny amin'ny depute izany. Ny lalàna efa nampiarina teo aloha ihany ve izany no hitondra ny fitsipy-dalao amin'ny fividiana manaraka. Tsy isy ve izany fanovana kanefa teboka maro no tokony hatsaraina araka ny fitakiana ireo ankolafikera samihafa. Tsy aivina fa isany efa nanao fanambarana ny mpitondra teny ny governemanta nandritra ny fampiresahan'ny seni sy ireo mpisehatra samihafa tetsi-vantry fa tsy hanova lalam-pividiana ny governemanta. Ity lalam-pividiana ity izay tsy izy ireo no nandrafitra azy raha ny fanazavana hatrany.
Miarabanao Andriamatora Kotombo Jean-Louis ianao moa Flot National ny antoko teza mivahiny indray ianao ato anatin'ny fandarana Sahila zao ankafaliana no andraisanay mirahavavy anao. Ya de misaotra anareo ato amin'ny MBS nanasanay ary de miarabatsy rehetra ny tokantrano any tompoko. Araka iny fanadihadiana izay narahantsika teo iny dia mbola tsy hita soratra mihitsy ny hoe raha oviana izany no aroso eo anivon'ny antemera-pirenena ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola asipanitsina. Amin'ny alalan'izy io no isan'ny ahafantarana na tena manana ny finiavana iroso amin'ny fifidianana na tsy ny fitondrana ratsy. Raha ny fijerinao azy manokana Andriamatora Kotombo Jean-Louis, inona ny mety ho antony mahatonga n'io LFR io tsy mbola naroso teo anatrehan'ny député hatramin'ny androany? Tsy voatery hoe misy LFR akory ny firenena, mety everiny fa le loi de finance initiale iny no ampiasaina na mbola mitady vola izy de mbola tsy vonona na mety anao karazana inona izy teo fivoriana tsy ara-potoana amin'ny Assemblée nationale ho hitatsika eo fa prématuré be loatra raha hiteny hoe zozozo ny tenako. Mbola hijanona kely eo amin'izay resaka teti-bola amin'ny ankapobeny izay any Andriamatora Kotombo Jean-Louis, raha ny fiakaran'ny karama farany ambany indrindra no andranay ny mpiasa maro dia ny zava-misy zany amin'izao amin'ity fitondrana rajoelona ity dia nahena indray izay ny karama farany ambany indrindra izay fantapahana zany. Tsaroantsika ny taon-dasa hoe ho atao 10,000 sy 2 hetsy ariary izany. Etsy andaniny tsy nisy hatreto ny fampanantenana fampisondrota karama ho an'ity taona 2020 sy 2021 ity. Amin'izao fotoana ny délestage mbola tsy voava. Aiza no ahitany fanjakana izany vola rehetra izay hiatrehana an'izany rehetra zany anao ahoana ny firafitra ankapoben'ity LFR ity izay tokony hivoaka eo raha ny tombatombanao manokana Andriamatora Kotombo Jean-Louis? Ya, ny zavatra tsara ho fantatritsika betsaka, tena betsaka mihitsy ny atao hoe fampiasam-bola tokony atao amin'ny lafiny ara-ekonomia sy ara-tsosialy hanafotana ny olona izay ao anaty krizy tokoa. Nefany etsy andany le fandaniana be loatra tafahoatra amin'ny zavatra tsy mamokatra, zavatra rendrarendra no ataon'le fitondrana amin'izao fotoan'izao. Ireo tantarainareo ireo zava-marina ireo tena resahanareo ireo apiko kely fotsiny sahala amin'ny any amin'ny université zao ny heure complémentaire mpampianatra ny hatramin'ny 2018 maka aty tsy voalohany. Eny nefa miaina foana le isan'ny mpampianatra nefany asina manao manolo an'le mpampianatra ireny tena nefa tsy hatramin'ny 2018 ny maka aty tsy mbola voalohany. Ny bourse mpianatra hoe hitatsika ka betsaka loatra le fandaniam-bola amin'ny tsisy dikany, tsy mamokatra, tsy prioritaire ary le zavatra hita fa tokony hiaina ny fiainam-bahoaka ohatran'ny mpitondra tsy vonona hiatrika ny problème ny fitondrana amin'izao fotoan'izao. Ny tediavin'ny firenena amin'izao fotoan'izao dia fitondrana mahita hoe tia ny problème, tia ny solution, tia ny problème, tia ny solution à terme. Fa tsy miandry ela be satria ny vahoaka efa sepitra ny fiainana nefa izany mbola zava-misy. Ny hoe ahita vola izy amin'ny loi de finance rectificative mbola miandry an'ireny ataontsika hoe fangataham-bola ny amin'ny Union européenne reny mpamatsy vola samihafa hitrehana ny fifidianana mitady konga mba inona izy teo vola anaovana inona izy teo anapina no ety manana amin'ny fikarakarana ny ara-sosialy salamizany eto ahita ve izy ho hititsika eo. Resaka fifidianana izay hatrany marobe ireo fitarainana sy fanamarena izay re amin'izao fotoan'izao. Andriamatora Flot National ny antoko teza tamin'ny antso Tariby tamin'ny alalana onjam-peo tsy miankina iray moa zao nahafantarana fa dia hoe misy tanora vao 19 taona monja nefa efa nomena kara-panondro sahady any ambanivohitra miarina arivo any. Maro ny fitarainana mikasika ny tsy fahatombanana ny lisy-pifidianana enim-bolana mialohan'ny daty naroson'ny CENI fanatanterana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena sika amin'izao fotoan'izao inona ny vahaolana heverinareo eo anivon'ny antoko teza manokana fa hanafoanana an'ireo ahiah marobe mikasika ny fanomanana ny fifidianana amin'ny ankapobeny? Telo taona izay nefa ny antso ny RMDM ndao hiady hevitra ifampidinika hanatsarana ny règle de jeu de la démocratie eto Madagasikara amin'ny ankapobeny, constitution, code électoral sy amboaran-dalàna ireo mikasika fifidianana, ny loi sur les partis, ny code de communication sy ny ordonnance 60/082 mikasika ny liberté publique. Hiady hevitra fa tsy hanao transition akory, tsy mila an'izany transition zany fa hiady hevitra hanamboarana an'ireo mba tsy sin'ny fifandonana mba handeha tsara araka ny tokony ho izy ilay fanomanana ny élection.
tsy nraray mifanjakany zany ny communauté internationale natononay a nahita izy fa tokony atevitra ny société civile natononay nahita izy fa tokony atevitra ny FFKM natononay nahita izy fa tokony atevitra nefa tsy nraray mifanjakana l izy fa nanao arak'izay eritreretany azy izy de io mandeha ny confection na liste électorale reo fonty CENI zany napetraka mba hoe anao an'le izy d'une façon indépendante mandeha tsara araky ny tokony izy de io ny résultat io CENI tsy manana olona kory any fokotany fa olona mpikara-matselika no mpanaovana an'le izy mpikara-matselika zany ao anatin'ro volana 3 volana tsy vaky loha izy hoe nde anentsy ny olona isa-tokantrano fa zay hitany eo de ataony de zay manarak'izay a ndreo laheniny fokotany zay collectivité territoriale déconcentré zany hoe ny ministère-ny intérieur ndray zany manao an'le izy inona maha indépendance iny fa sady fotsiny any le siny zany de maneo io liste électorale io zany miaraka amin'ny zetrarehetra atao ao a de ny ministère-ny intérieur ny tena manao azy fa sady fotsiny ny siny akotran'izay manao an'ilay ataotsy hoe jugement supplétif mandavataona tokony isy an'izay fa tsy am'izao fotoana zao vo atao a hitatsika tamin'ny élection farany teo reny a nisy any amin'ny rahetsy doublon any amatapitrisany ny carte d'identité nataotao fotsiny tany mampalelo am'le izy any ary zany mahatonga ny RMDM nitakiny hoe ndao hidinika fa tsy mety io fa mifamono mampalelo am'le izy dia tamin'ny élection farany teo reny a nanao confection na liste électorale bidon ny fitondrana ny communauté internationale tsy nahita an'izany société civile zay manara-maso tsy nahita an'izany parti politique rehetra tsy nahita an'izany satria dadasika be Madagasikara misy any amin'ny roa alina any ny fokotany tsy afaka hita an'izany raha tsy nitao amin'ny CENI namoaka an'le izy noho ny antony maro samihafa tiako lazana aminareo am'izany de izao malalaka be ny fitondrana am'izao fotoana zao manao manœuvre électorale mba ahafahana mangalatra ka zay eto de miteny tompony andraikitra feno ny CENI satria nareo no mikarakara liste électorale tompony andraikitra feno ny ao amin'ny ministère-ny intérieur satria izy no manao ny carte d'identité reny tompony andraikitra feno ny ministère-ny intérieur amindreny fanaovana fokotany bidon amin'ny arivony maro eran'ny Madagasikara reny zay hiteraka korotany eto am'ty firenena ty de zay no apetrako tompony andraikitra feno ianareo eto amin'ny firenena raiso ny andraikitrareo aza manankilemena fa raha ohatra ka iroso am'izao zavatra kitoto zao ny anakinana ny fiainam-pirenena de tsy fakahitana eto tompoko somary efa natsidika eo kely teo ihany resaka tetezamita de ho ararodiko ametrahako ny fanontaniana manaraka am'izao fotoana zao ihany koa mantsy de manamafy ny serasera ny amin'ny tsy tokony mbola hirosona amin'ny fifidianana ao aorian'ny fahataperan'ny fiampitoana iasan'ny mpitondra ankehitriny zany misy mpanao politika maro efa saika tsy de hitantsika ntsony teo amin'ny sehatry ny politika tao anatin'ny fotoana lavalava ny akamaroan'izy ireny raha tsorona de izao hoe karazana tetezamita amin'ny endriny hafa no arosin'izy ireo vahaolana Andriamatoa Jean-Louis Rakotoamboa ahoana ny fahitany antoko-tezany reny trangan-javatra rehetra reny ya ny RMDM telo taona maninjitra de nitakiny hoe ndao izy fionana andinihana ireo règle de jeu de la démocratie mba ho tena démocratie tena izy le socle démocratique eto amitsika de zay lany ao amin'ny fifidianana de loavina tapony loha zay tsy nitaky mihitsy an'izany hoe anao transition zany nenanane zany teto amin'ny firenena transition tamin'ny nanongana Andiany Rajoelina ny firenena raha ny tena izy de tamin'ireny ny tokony nanaovana an'le socle démocratique ny raha nanjery reo règle de jeu de la démocratie reo fa tao anatin'ny transition ny fanipaka ohatra ny valalakarony hevitra tsy mitovy tena hita hoe zavatra tsy mety de lasa atao inona moa le transition de hitatsika koa tamin'ny élection farany teo raha nitrotra ny député Timasiny Mapara de nanao le gouvernement tenen'ny ACCE manaova gouvernement tairaisana ao anatin'ny herinandro zay tsy asan'ny ACCE kory mba mpanao an'izany de nanao inona ny vokany tsisy ninona azo tao anatiny ane fa de lalaoviny mialatsiny hiteny eto lalaoviny frantsay zay nitire officiel taty Ambadika ireny négociation reny mba ahafahana mametraka ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana de iny ny vokatry ny élection iny aza diny fa frantsay
no nametraka ny Andry Rajoelina tamin'ireny fanonganana ny président Ratsiraka reny, tsy adino zany président Ratsiraka ny tena zany officiellement témoin, de mbola frantsay ihany koa nanao manœuvre an'ireny ataontsika hoe transition ela be teto reny mba hisakanana président Ravalomanana tsy hiverina amin'ny fitondrana. Zany ny zava-misy teto amin'ny fiaina tokony fantatritsika rehetra zany. De io ndray tediavina, zay moa ny tediavin'le communauté internationale zay ataoko hoe occidental tsy mamenatra amin'ny tena zany hoe aloha mba tsy hisy nikorotana, aloha tambatrao ny akoson'ny vorona, de aloha andeha l'élection fa izy efa manana ny olona tianao apetraka eo. Zay tsara ho fantatritsika fa tsika gasy tsy mendrika mihitsy ny hoe fitapitahana zany fa ny marina tsy maintsy tenenina aminareo na inona vokatra zany. Misanao teo moa Andriamatora Kotombo Jean-Louis ny feikevitra ny kasika ny resaka CNI hoe misy zavatra tokony amboarina sy ny sisa. Androany nareo teo anivon'ny RMDM dia nampiantso mpanao gazety nisy ny antso izay nataonareo ho an'ny fitondram-panjakana indrindrindrindra ho an'ny CNI teo ihany koa le resaka fanajana ny demokrasia izay efa natsidika eo teo ihany te antany hoe inona le FDB tena nivoizinareo tao anatin'izany fihaonana tamin'ny mpanao gazety izany ary ndeha ataontsika hoe nefa nitenanao teo hoe telo taona ny RMDM mantaky ny isiny ny fifampiresahana sy ny sisa manamafy sofina foana amin'ny fitondram-panjakana hatreto inona ny zavatra mety hitranga nanahoana le ako le antso izay nataonareo androany zany teny Belera. Ya, telo taona maniditra zay tsy nandany rondoa, nandany mondro kely ny antsony hoe andao ifampidinika mba tsy hisy korotana eto amin'ny firenena ity aniarahana manao tsisy mifanilika ireo règle de jeu de la démocratie. Tsy nitaky an'izany hoe hiara hitatan'izany zay satria lany izy aloha izy amita ny mandany fa ndao hiady hevitra tsara aloha ametraka an'ilay fototra demokratika. Nandalo ny communauté internationale zay nanazava ny hevitra hoe reto ny GDD anay tsy ireo akory ny marina fa iangana. Nahita izy zareo tena ilaina marina ilay feonan-doha. Nitety an'ireo société civile zay niady hevitra tamin'izy ireo hoe reto ny eritreretinay tokony atao amin'ilay izy fa tsy fandaniana riseriseria ny aiky ny société civile tena ilaina le izy. Nakaty amin'ny FFKM zay namendro document maro isan-karazany ny aiky zareo hoe tena tokony atao le izy. Fa ny fitondrana satria mety amin'ny système io système zay verrouillé io ny ACC olona nanao fandikana constitution injato amby arivo izy de mety zany ozy ny ACC ny CNI ny akamaroany olona na mody manao an'le liste électorale izy nefa ny mirelaye an'le izy ministère ny intérieur tsy afaka anao ninina satria olona reo ka manoloana an'izany de nanapa-kevitra zay tato amin'ny RMDM ndao iroso amin'ny élection anampanjary lay hevitray anazava amin'ny vahoaka eran'ny Madagasikara hoe iny zany reo fondation basé sur un véritable socle démocratique zany. De tsy andany moa anisan'ny programme zay eritreretinay tsy afenina amin'ny rehetrarehetra zany de voalohany redressement socio-économique, faharoa assainissement de la vie nationale. Be loatra ny lotom-pitondrana, be loatra reo olona zay nangalatra sy nanao zavatra mamofady teto amin'ny firenena ity nefa tsy afaka nitsarainy haute cour de justice akory satria le assemblée nationale lasa fandiovana hoe mandalo ao aminy tsinona ny dossier voahazo mise en accusation zay voahazo tsaraina de ozy ny assemblée nationale satria majorité ny RD ao anatiny hoe olo-masina daholo reny nanao an'ireny zay tsy nanota taminareo naoka hitoraka azy zany tsy mety fa tsy maintsy diovana ny firenena ity. Ny fahatelo de ametraka instauration de la sécurité de Madagascar zay ary ny faefatra farany de hiady hevitra sika rehetra tsy misorona ametraka an'le fototra demokratika iorenan'ny firenentsika ary am'izay fotoana zay izy afaka mandray anjara am'izay. Raha fitinina zany de zay ny hevitry ny RMDM ka irosy zay anao pré-campagne ho aparitakay any amin'ny base rehetra ireo zavatra rehetra eo indrindrandrindra ny fanaovana an'le fototra demokratika zay tsy nataon'ny fanjakana. Ny faharoa rehefa tonga ny campagne de tena ilatsaky zay itety any Madagasikara ray manontolo ahafahana manao an'izany zavatra zany satria ny mampalahelo any reto de zao ny asan'ny antoko raha tsy eo amin'ny fitondrana izy tokony midina any fotony mitily ny filana mitily ny problème mijery ny vahaolana reny vahaolana reny avadika ho programme azo tanterahana ao anatin'ny 5 taona
ary fanaraka ny teti-bolam-pirenena de am'izay fotoana zay tokony zay nataony teko fa eto amitsika tsy mahazo manao an'izany satria misy an'le ordonnance 60/082 raha midina an-dalambe na manao fivorina ianareo a de mery amin'ny exécutif aloha de omeny alalana na tsy omeny alalana de tsy momeny alalana de lasa aleo zany ohatran'ny nino izy teo parti politikiany mapara zany tsy manofinofy any avelany any fotsiny de tonga eto ny voalohany de hoe ho asina miami tamatavy eo atao tanamaso zany ve ny teny ilain'le firenena Resaka azafady mananira fa ny resaka le hoe anao pré-campagne araka ny teneninao teo misy fidinana an-dalambe ao anatin'izay misy fampirim-bahoaka Kalamanjana hatreto aloha ny lalàna na mafisy ministera ny atanitra azo atao ny mivorivory sy ny sisa manao ahoana mety fahitany 60/082 tenenin'io fa izay mametraka koa ny hoe asan'ny atoko politika teny ilain'ny firenena ny midina ny fotony mamory mpikambana ao aminy manomana ny propagandy de sakano ary zahay fa tsy mahazo manao an'izany fa aleo manao ohatrany mapara mandritra ny tsy teo amin'ny fitondrana izy makany miami makany mitoerana maro isan-karazany any de hevin-dravina ohatran'izany no entiny eto amin'ny firenena zay kenaika an'izany fa zay tsy maintsy midina any fotony tsy maintsy manao fivorina an'ireo mpikambana ao aminay sy ny pombanay anazavanay ny zavatra tokony ataonay a ho an'ty fireneny ty a de andramo ary a sakatsakano am'izany zahay resaka fiomanana amin'ny firosoana fifidianana moa zay satria ny resaka pré-campagne tsika teo fa andeha kisaka atao amin'le andaniny ary a de mahita hoe ho fiomanana amin'ny fiatrehana amin'ny fifidianana manaraka ve sa ahoana fa de malaza ihany koa zany a ny vaovao am'izao hoe tsy maintsy iroso amin'ny fanoloana ny filohan'ny antenemeran-doolona ny fitondram-panjakana zany moa zany de hoe ho fiatrehana ny fotoana zay tsy maintsy elampitondra ankehitriny eo amin'ny fitantanana ny firenena maromaro reo anarana sy kajikajy efa mandeha am'izao fotoana zao any ambadimbadika any a misy aza moa no milaza hoe ny prime ministre ankehitriny no mety ho tendrena eo amin'io toerana io ho an'ny teza manokana Andriamatora Rakotombo Jean-Louis hanahoana ny sarisary mety iseho atsoatsy zany rehetrarehetra zany de ao anatin'le atao hoe manœuvre électorale zoany zany a na soloina an'izy anao soloina an'izy an'io président ny assemblée ny sénat io azoany zany satria amin'ny dispositif constitutionnel de hoe rehefa miala le filoham-pirenena de tokony président sénat no mandray ny fitondrana raha sanatria ka misy tsy fahafahany io a de direction collégiale ny gouvernement no mandray an'izany anjarany zany a tsy de mahavaky loatsika ny na Rakoto na Rabe na Randrina izy a fa izao fotsiny takina hoe an'lo andeha amin'ny fomba madio tsara ny élection de ho hitatsika eo izy fa raha sanatria ka mandeha le fombafomba isan-karazany angala-bato na anodinana safidim-boaka na sahala am'izany de miala tsiny fa tsisy anaiky le menana zany tsony eto a fa de ho hitatsika eo androany moa sika alarobia 7/10 ny farany herinandro lasa teo dia 7/10 ary na de fanateram-boninkazo teo amin'ny lampantanàna ihany aza no nataon'ireo mpitolona akanga sisana namborana tamin'ny tolony 7/10 27/7 a de nanetsika andiana mpitandro filaminana sy fiara maro ny mpitondra fanjakana ny ambana ny teo afovoan-tanàna hatreny Ambojatovo ka hatreny Makorobe Oririka nisy olombavambaoaka IRD na Ivra Olodina moa de nilaza hoe tsy mahatarika olona eny amin'ny 13 Mai intsony ianareo mpanohitra satria resy lahatra amin'ny ezaka ataon'ny mpitondra ihany koa ny vahoaka amin'izao fotoana izao zany tokoa ve ny tena zava-misy marina Andriamatora Jean-Louis Rakotombo fomba fijeriny zay a asa antsika vahoaka ny mijery azy na fijery vilany zay na sahala am'izay fa ny mampalahelo teto amin'ny fireneny ty efa trany amin'ny taona 20 ny firenena no mihetsy mitady zay mety atsaratsara kokoa an'le firenena ny vahoaka fa nisy hatreto de alternance musclé foana ny misy teto amin'ny firenena ty satria ny tena votoatiny tena fotony de les règles de jeu de la démocratie mihitsy tsisy mety tsy tenerana tsara teto amin'ny firenena ty de fanongana lava fanompa lava ary zay mahatonga ny RMDM na atsapa tsara hoe mila amboarina tenerana tsara ifanarahana tsara les règles de jeu de la démocratie zay vao miroso amin'ny élection akory atao moa fa asa na tsy takatry ny fitondrana zany na no ny ambo de sy toerana ka hoe raha ny opposition no miteny an'izany de
de tsisy dikany zany sy ny sisa fa ho teo ny tantara tsy maintsy tsara fa zay de mametraka ny RMDM mila ilaina amboarin'ireo règle de jeu une fois pour toute mba petraka tsara la stabilité politique eto zay lany eo loloavina tapony ary ho reherentsika ty Afrika zany ho reherentsika ty Afrika zany hoe tena endry le gasy tena niarana metraka an'ilay règle de jeu de la démocratie fa naraka tsara ny toe-tsaina gasy le izy de stable tsara ny firenena afaka mandroso rehefa avy eo. Ivadika kely any amin'ny tontolon'ny fitsarana kosa indray isika amin'ity fantaniana manaraka ity Andriamatora Kotombo Jean-Louis araky ny efa nresahana foana moa izay miravavy de miresaka atao anatin'ny fandaharana fa maro be zany ireo olona akaiky ny fitondrana misy mitory eny anivon'ny rafi-pitsarana samihafa santionany amin'izany ohatra hoe ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka fa hatreto ny zavatra misy de tsy misy toy an'ireny fitoriana atao ireny. Omaly de nisy ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy reo tsara vaovao eo anivon'ity paky ity. Te anontany hoe mety hitondra tsirom-panantenana vaovao ve zany fanovana zany raha ny fahitanao azy? Zay no mahaveriko ray aman-dreny mahatonga ny eo amin'ny RMDM mila moarina les règles de jeu de la démocratie eto hoe. Raha jerentsika constitution zao mba asina ny haute cour de justice nefa tsisy naraiza tsarany mitahaka ny CSI hoe mba alefaso le mise en accusation makato amin'ny assemblée nationale olo maro indreo zay ny assemblée nationale zay tsy nanao ratsy ianareo no mitorao andreo zany de zany midika fa misy culture d'impunité ataon'io ao amin'ny constitution io lasa constitution pour l'émergence des mafieux eto Madagascar io tsisy azo tsaraina izy ny aty amin'ny Bianco tsy afaka mitsara ny haute cour de justice tsy afaka mitsara ny samy finina mba nanolotra lalàna hoe antsina mba ahafahany miasa tsy natao zany ny ainan'ny firenena de velatra ho azy ny mafieux eto Madagascar reny volamena firifiry very matao mifamitorana tsy hita zay farany reny alabola sy ino ty volamena any amin'ny ministerany tsisy ka zay no mahatonga hoe aleo averina dinihana miaraka reo règle de jeu reo fa raha io système io de favorable pour les mafieux io tompoko. Tonga ty amin'ny famaraparanana ny resadresaka sika Andriamatora Kotombo Jean-Louis tianay niaka ny hevitrao miteresaka resabe moa tsika teo de isany miteraka resabe ihany koa ty resaka fanamboarana ny autoroute na ny lalambe mikodana mampitoy Antananarivo sy Toamasina izay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ity menimenina ireo tompon-tany lalovany lalana mikasika ny fanonerana izay tsy hita mazava ny mikasika azy amin'izao fotoana izao indray de hoe malaza ny hoe mbola tsy nahazo mbola tsy vita kory ilay fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-sosialy mikasika ny tetikasa nefa ny asa efa mandeha amin'izao fotoana izao inona ny fanehoan-kevitra azonao entina mikasika an'ity raha miteraka resabe eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tapajora tserasera ity. Ny karakteristika ny fitondrana indray Andry Rajoelina de fitondrana dedaka zay fitondrana dedaka jereo reny tamin'le Covid reny vao tapa-bolana tonga ny Covid eto de milaza fa nahita fanafodina Covid izy atsono zao tontolo zao de mba nidodidody ny Afrikana naka mitondra boiny naka an'le fanafody ravikazo any amints'izy akory mahamenatra ane reny mahamenatra raha dedaka aty Afrika de io indray manao an'io lalana mikodana be io maika te sehoseho entina ampandrisena drisa de atao le izy nefa ny étude tsy vita akory mahamena tena raha dedaka betsaka ny exemple fa ireo satino andreo fotsiny ampatsa ivokatsika fa raha dedaka io fitondrany Rajoelina zay no hainy. Io moa zany de solavo amindra sokenda hitsako Clémence Rarinirina fa de zay ny tantara zay kenda efa mahitsako moa de isorana rinona fa tsy iverin-dalana na izany na izany amaraparana ny resadresaka sika anafinaritra ny fampizarana ary de ho anay miravavy de mandray avy amin'izany zoky efa nisehatra ela teo amin'ny tontolon'ny politika izany foana rehefa mandray anao vahiny tahaka ny vahiny rehetra de omenay fitenenana ianao amin'ny tinana izay mety hoe fantaniana tsy napetraka na misy afatra tiana ampitaina manokana. Ya mamerina eto ny tenako ho antsika rehetra malagasy zay miaina eto amin'ity firenena ity enimpolo taona mahery sisa nahazo ny fahaleovan-tena enimpolo taona mahery mbola tany any hevitra foana rehefa dinihana amin'ny saina tsy miangatra de le fitsipy dalao mifehin'ny demokrasia mihitsy tsy mety eto
constitution, code électoral, loi sur les partis, code de communication ary corollaire rehetra mikasika ny démocratie anisan'izany le 60082 mikasika ny liberté publique. De tsy azo ahitsy ve io, de tsy azo atsaraina ve io tompoko mba stable am'izay ny firenena mba handroso araky ny tokony ho izy am'izay a dinio lalina tsara tompoko fa azo atao tsara zany a fa mila bonne volonté politique fotsiny a ary mila manana n'ilay toe-tsaina hoe io no lesoka ka andao ahitsy miaraka le izy tsisy famonoana tsy ilaina transition zay no apetrako amin'ny seretra tompoko de mandram-peona samy tain'Andriamanitra daholo tompoko. Ankasitrany ianao Andriamatora Kotombo Jean-Louis ianao moa de flou national ny antoko teza mpikambana ihany keo anatin'ny RMDM zany antoko izany a misaotra anao a nitondra an'izay fanehoan-kevitra maro samihafa tato anatin'ny fandarana Saila zao izay tamin'ny ity alina ity a rehefa avy eo de ho raisiny namana Lilira Faralany vahintsika faharoa. Arak'izay fanambarany namana Clémence Sarary-Nirina teo de ho raisitsika ny vahiny faharoa amin'ity alina ity a sambasamba moa satria de androany zay miravavy ho andray solombavam-bahoaka eto amin'ny plateau ny Saila Soka de ho raisitsika avy hatrany vahiny faharoa tsy iza fa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito tao amin'ny distrikt'ny Fenoarivo Atsinanana Andriamato Mohamad Ahmad. Miarabanao tompoko ary faly mandray anao ato anaty fandarana izay. Miaraba nareo miravavy ary miaraba ny vahoaka malagasy tsy vakovolo maneran'ny nosy Madagasikara. Ya, fanontaniana voalohany avy hatrany ianao moa erahandrehetra malala fa lany tamin'ny vovonan'ny antoko eo amin'ny fitondrana saingy isan'ireo nanapa-kevitra ny saradalana amin'ny RD amin'izao fotoana izao Andriamato solombavam-bahoaka ny tsy fihaino'ny mpitondranareo olom-boafidy ve sa ny tsy fahatanteran'ny mpitondra ny fampanantenany sa ny fahatongavan'ny fifidianana tsy ho ela no mahatonga anareo nisintaka tao anatin'ity vovonana ity. Ia, raha ny resaka solombavava IRD moa ny tena mbola anatin'izany vovonana zany satria mazava ny lalàna tsipika anatin'ny fenantelomeram-pirenena zany tsy azo atao mifindra ny indrindra amin'ny fotoana mpiasan'ny solombavam-bahoaka ray. Ny tenanay moa zany anisany voalohany na tsy ary voafitaka satria azadiny fa anisany nanao fampielezan-kevitra ny fitondrana mijoro ankehitriny ary nanao mafy mihitsy tamin'izany tanatin'ny fampielezan-kevitra zany ary anisy resy lahatra tamin'ny sarintsara ny programa zay nentiny indrindraindrindra moa na resy lahatra anay ty resaka décentralisation ty satria tsy afenina fantatsika fa ny décentralisation dia tafiditra amin'ity lalam-panorenana zay iainantsika am'izao ary zao fitondrana zao no nanentina antsika rehetra vahoaka malagasy ankatoan'izany anisan'ny nankatoan'izany ka tonga de resy lahatra ny tena hoe anatanteraka an'izany izy ary niteneny ombenombeny amin'ny tamin'ny fotoana nanaovan'ny fampielezan-kevitra zany décentralisation zany de niditra akory moa zany ny agagana fa rehefa hita fa efatra taona zay lasa tsy mety mipetraka le zavatra amin'ny fampanantenana le zavatra tokony atao tsy mipetraka dia nanapa-kevitra ny tenanay anisany zay taritiny solombavam-bahoaka sy teny ihenony vahoaka ary ampita ny zava-misy marina amin'ny firenena amin'ny vahoaka isam-paritra de mety amiko zany de lasa zay atreto aloha mbola tsy miteny hiala IRD na hoe tsy manohitra tanteraka an'ity fitondrana ty fa nietsika nataonay de ihenony vahoaka aveo hieritreritra hoe inona zany fepetra na fepetra sy fandraisana andraikitra iraisin'ny mpitarika anay zany atreto fa mitovy zany ny fomba fijerinay rehetra solombavam-bahoaka miaraka amin'ny miavatoro. Ianao moa efa nahazo le hoe IST na ny hoe fandrarana tsy mahazo mivoaka ivelan'ny Madagasikara ianareo manokana ve na ianao manokana ihany koa tsy matahotra ihany no hoe mety isiny ny antso zay mety ho ataony mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao manoloana indrindra n'ilay hoe marina fa hoe tsy misitaka ianareo fa ny sary moa zany hitan'ny olona hoe efa misy ny tsy fitovikevitra intsony aminareo sy ny mpitondra ny antoka eo amin'ny fitondrana raha zay na azo ilazana anazy tsy matahotra n'izay mety isiny ny antso zay ve na ianao na ireo député hafa izay miaraka aminareo am'izao fotoana zao izay efa tsy mankasitraka antsony an'izao fitondrana ratsy oelona izao. Ny foto-kevitra joronay de tsotra fotsiny hoe tsy solombavam-bahoaka ny antoko zany zay fa solombavam-bahoaka ny vahoaka zay nifidy anay zay aloha ny foto-kevitra sy lalan-tsaina ny entinay ka raha zay nazahoanay ny antson'izay niomana am'izay zany raha ny tenako manokana niomana
ijery zay ataony izy ireo satria vahoaka nametraka anay teo anjaran'ny vahoaka zany mahita ny tokony ataony ka raha ohatra tonga an'izay antron'izay zay aloha voalohany raha ny tenako manokana marina zay azadino fa efa najanony ty fitondrana ty enim-bolana tany ivelany zay tsy fantatra inona ny antony fa de nangataka ody ary averiko eo raha mariko eto fa solom-bavamboaka amperinasa ny tenako nefa mandeha ny session tsy mahafaka tam'ireny moa nisy resaka covid reny de tsy tafitra anatin'ny listan'olo mody eto Madagasikara ny tenako nefa olona hitanao olotsotra zao afaka mody a reny teratany vahiny petraka ty amitsika reny mody daholy a reo sy indrindrandrindra moa reo karany mpanao business mahazo mody a fa ny tenako tsy zay natonga nisy ny saiko taritako ny saiko hoe ohatrana fahafa ihany ty fitondrana ty zay aloha faharoa fahatelo marina raha ny teneninareo hoe misy IST zay tsy fantako inona ny antony tsary nisy tamin'ny fitondram-panjakana zany hoe solom-bavamboaka amperinasy mahazo IST zany fa de nipetraka zany angamba fa roa taona zao ny tenako moa zany fa ino ma iadivana am'zany aminazy ny fitondrana anazy ny fanjakana raha zany hitany mety a revetsika manja zay zany zava-misy fa ny azahoako azy aloha tsy fantako fa ny zavatra ny manetra ny saiko fotsiny hoe misy an'ireny affaire raha isary de nivoaka niaraka tamin'ny ministra teo aloha imbiky erilaza niaraka tamin'igny zany ny IST-ko nivoaka misy ifandraisana amiko ve zany tsy fantako fa hatreto aloha zany mbola tsisy na fampianatsona na fampandrenesana fa fampandrenesan'ny IST kosa efa nataonjareo anako notifie za hatreto aloha mbola tsy afaka zay marobe ianareo solom-bavambahoaka nanao sonian'ilay fitsipahapitokisan'ny prime ministre sy ny gouvernemanta ny rahantsika nahity fa ny rahantsika nahalala ihany koa ny toyany fa maty momboka teny am-pandehanana le izy ary dia mbola voatazona teo amin'ny toerany ihany prime ministre Tsay Christian na de nisy aza ady mafy zay nataony teo anivon'ny HCDD ohatra ny rahantsika nahity reny rehetra reny a ny mpikambana amin'ny gouvernemanta vitsivitsy ihany no nesorina taorin'izay ahoana ny nandraisanao ianao manokana ny hoe no hitsakitsahana ilay zo satria de ny lalàna no manome alalana anareo Rombofidy mantsy hiroso amin'izany fitsipahapitokisana zany iny fitsipahapitokisana iny moa zany tsara fantatra atsika vahoaka fa ny tenako 103e signateur efa hoe raha 105 zay raha tsy diso za 103e zany ny tenako somary tsy teto zany tsy teto antoerana za fa mbola tany ambanivohitra rehefa tonga moa fiarana be sy ny maro io a raha tsy teny fotsiny tenako hoe solom-bavamboaka jaina honorable Raoldina aza nanao sini de tamin'igny mbola tsisy azadiny fa mbola tsisy miavoatory tamin'ireny de resy lahatra ny tenako hoe fiarana ty ary misy koa ny fiarahamonina indrindrandrindra zay solom-bavamboaka fa nanao 2 mandat misy le fiarahamonina hita le izy de nanao signature zay aloha voalohany faharoa iarahantsika mahita nefa tsisy fandrosoana mihitsy le firenena dikan'izany misy zavatra tsy mety ao rariny sy nitsy raha mandeha ndraiky satria lalampanoreny manome anay zany alalana zany ahafana manao niny zavatra nataonay motion de censure fa iny moa zany magaga iny nitanjareo fa démocratie fa amiko nitsikitsahany démocratie tamin'iny resaka motion de censure ny alatsinainy lasao teo moa naneo hevitra ny député miara-dalana aminareo andriamatoa voninahitra Jean Eugène hoe tsy manaiky ary tsy mankasitraka ny tetezamita ny vahinay voalohany teo ihany koa dia nanindry mafy an'izay io resaka tetezamita io moa de fantatritsika tsara fa misy mivoy mafy amin'izao fotoana zao inona ny tena antony tsy anikenareo ianao mantsy ao anatin'ny miara-dalana amin'ny andriamatoa voninahitra Jean Eugène ihany koa inona ny antony tsy anikenareo zany ianareo manokana ny ty resaka tetezamita ity eny ny zay ekipa miavoatory aloha de tsy mitsipaka an'io ary tsy miadere an'izany ary tsy mety aminay mihitsy zany fa raha ny fomba fijeriko manokana no niresako ato mahasolom-bavamboaka anako voalohany tsy hitako zay ilana tetezamita amiko olona matahotra andeha fifidianana mieritreritra anao hiditra am'izany tetezamita zany faharoa fandaniam-bola zany fahatelo tsisy krizy eto Madagasikara ny voafidy ny mpitondra am'izao ho tapitra ny mandany dikan'izany rehefa mandray fitondrana anao zany andro nanao naovina proclamation tokony fantatrao fa afaka 5 taona anao ho isy fifidianana ray ny gouvernemanta vao nitendrena zany de tokony efa miomana hoe afaka 5 taona misy fifidianana ka raha ohatra ka voiziny etsy aroa hoe tsisy vola nanaovan'izany olana anazy zany ary tereny lalàna sy le tereny lalam-panorena izy tsy maintsy manatanteraka an'le fifidianana zay aloha voalohany faharoa ny zavatra raha tenako manoka fijeriko manoka ny zavatra tokony atao hoe ahoana ny ampangarahara sy ekeny be sy ny maro ny valim-pifidianana zay aloha voalohany jerena manokana ny CENI jerena manokana ny HCC fa ty ny zava-dehibe
tamin'ny tantaran'ny Madagasikara iny fifidianana 2018 iny tena nisy hoe passation tena hoe officiel entre fidirany président teo aloha sy président vaovao ary tsy nahitantsika fanahoen-kevitra manohitra an'izany teto amin'ny tany sy ny firenena. Inona ny antony? Satria nisy fitakiana talohan'izay zay nentiny 73 député natonga ny fanokafana ny gouvernemanta. Tokony tsapany fitondrana tondra ankehitriny zany nisy an'le apaisement. Tsy tokony angatahany mpifaninana politika aminy intsony zany. Fa tokony fantany hoe satria ny olana anazy tamin'izay mahiny. Azadino fa rehefa tonga tao io filoha io tetezamita natongavany teo. Iny tamin'ny 2019 iny zany mba fifidianana am'izay natongavany teo. Rehefa hiatrika fifidianana izy de natahotra. Nitady sotasota sy disadisa tamin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Demokraty filoha Hery ary ny sokafany mbola tsara nisy zany hoe fitondrana am-perinasaka omenanao ny premier ministre zany. Zany fampisehoana ny demokrasia. Inona ary ny olany fitondrana ankehitriny? Inona ny olany? Inona ny manaka anazy tsy hanao an'izay tsy mila takina mba hisiny mangarahara amin'ny fifidianana. Solution de tsotra kely fa tsy zany tetezamita zany vahaolana fa ny hatokisan'olona rehetra ho hisy fifidianana madio sy mangarahara ary keny be sy ny maro ary tsy sarotra zany. Jerena inona ny tokony atao amin'io HCC io, jerena inona ny tokony atao amin'io CNI io ary mba hisiny mangarahara sokafin'ny gouvernementanao de samby mipetraka ao le rehetra zay lany avy eo de kena tsy ho hisy tsony ny fanoherana ny résultat ny fifidianana. Mazava zany fa ataoko mivantana be le fanontaniana. Misy mivoy na izany na zany tsika telo mianadahy eto mahita an'izay fa misy mivoy foana io resaka tetezamety io de te antany hoe iza voalohany ary faharoa hoe inona zany ho anao manokana ny tena mahatonga an'ity hoe voizina mafy le resaka tetezameta. Za mbola miteny ihany manohitra ny tetezameta satria efa nanao an'izany any antsika 10 taona. Talohan'izany tantara tsy fadino efa nisy tsy nitondra vokatra na ray na zavatra kely vokatsoan'ny Madagasikara zany tetezamita zany. Fa ny fahitako azy raha ny hevitra na manokana averiko indray. Reo olona matahotra fifidianana. Reo olona mieritreritra hoe tsy ho lany intsony na tsy ho lany. Fa raha olona vonina izy tsara ny nataony teto amin'ny firenena tsy tokony natahotra an'izany fifidianana zany. Tsy anjarantsika jiaby mieritreritra hoe mamaly hoe izy ary le olona. Fa le olona tsy lavitra ary olona manam-pahefana izy. Zay izy. Manam-pahefana izy ary mbola te hanohy kely ny fahefana izy afahany manomana ny fifidianana tena tiany ho hisy. Satria ny fifidianana misy am'izao raha andeha mety fantany tavozavoza izy amin'ny zavatra zay nataony. Zay zany mamoy an'io na de tsy mivantana io na de ankolaka io atsika rehetra samy mpanao politika mahafantatra ny tena hoe izy ary ny ambadika an'io. Fa de mbola veriko eto ny tenako manohitra de manohitra an'io fa azo atao kosa manokatra sy mandamina ny fikarakarana ny fitondrana ary ny fifidianana ary tenga mahatonga sainana mbola miresaka projet ihany le fitondrana ankehitriny. Inona koa moa ilana projet à 6 mois d'élection zany tokony élection foana zao resahantsika. Lisy mpifidianana, fanokafana lisy mpifidianana, fanentanana olona andeha hifidy. Efa zany ny tokony atao zao fa tsy projet ngamboatra ary ngamboatra aty zany. De anao avy eo miteny hoe tsisy vola anaovanao fifidianana. Nefa anao mbola misy vola ny lancena le projet. Zavatra nifanipoka daholo zany, zavatra tsy cohérent zany raha mifanipoka daholo ka io mahatonga tondrasiko ny sain'ny vahoaka malagasy aoka atsika tsy voafitaka am'izany resaka tetezamita zany fa ary mety stratégie ray koa zany tetika ray hoentina amezivezeny ny sain'ny vahoaka malagasy mba tsy hifantoka amin'ny fanomanana ny fifidianana indrindrandrindra moa zany fidirana amin'ny liste électorale. Na ny tenako zao de mahazo antso antariby isan'andro. Ahoana indray ty raikitra ve on ty tetezamita ty? Za miteny hatreto aloha za tsy mieritreritro hisy tetezamita ary tsy anaiky an'izany ary vonina andany zany na atrezaka aza raha ohatra ka hisy fametrahana an'izany eto Madagasikara. Ya. Azantsika hoe ny lafiny politika Andriamatoa Solombavam-bahoaka iresaka kely toe-karena sosialy isika sady amaraparanantsika ny resadresaka isan'ny vaovao malaza eny anivony antemera-pirenena ianareo zao mivory ara-potoana amin'izao fotoana zao ny resaka code minier izay isan'ny tondranao fa ny ho-kevitra io resaka code minier io ianao raha teo moa filohan'ny vao mera ny arena stratéjika
tia antany anao satria be diabe ny tsy mahafantatra hoe code minier zany inona aloha le resaka code minier de faharoa manarakarak'izay hoe nitondra fanovany ianareo nde atao hoe fanatsarana ve no ilazana anazy a inona ny kasika an'izay inona nentinareo zany tao anatin'izay fanovana izay ya raha resaka code minier aloha tsara fantatratsika fa 6 taona zao mahasolom-bavambahoaka ny tenako a ary anisany tsy de matetika fohita ao amin'ny teny miram-pirenena hoe olona ray zany tanatin'ny mandat roa nataony a mitazona toerana ray zany zany hoe tena toerana fa zany hoe andraikitra moa zany fa tsy toerana ny tenako moa zany filohan'zany feomieran'ny harenan-kibontsany tsy loha ranokarena stratégique nanomboka tamin'ny premier mandako jusqu'à deuxième mandat ty ny tenako manoka zany 6 taona nandrasako an'io code minier io zay niodikodiny hatram'izay fa saoranamon'Andriamanitra tonga tao amin'ny teny miram-pirenena ary efa nakatoavinay zany zao a de any amin'ny Sénat izao miandry an'le valiny any amin'ny Sénat zany raha mikitika kely fotsiny zany Sénat amin'io tsy maintsy mbola velona amin'ny anteny miram-pirenena ao ny fanapahana farany zay aloha voalohany faharoa tsara ampatsiahivina ny vahoaka malagasy a tamin'ny 2005 zany a no farany nisan'ny code minier nampiasaina zany teto Madagasikara de 2009 izy zany a najanony fitondrana zay tonga teo amin'ny toerana zany tetezamita tsisy tsony zany raha azo atao a mikasika an'le code minier zay nipetraka teo ary tsisy tsony koa zany fahazoan-dalana manokana na fahazoan-dalana tsotro zao a mikasika ny fitrandrana ny harenan-kibon-tany de taty afara moa mbola nampina koa hoe fandrarana mihitsy ny fanondranana ka tena maizina tena nanjombona mihitsy zany ho avy ny sehitra ny harenan-kibon-tany tsy aloha ranokarena stratégique nisy moa fandalovany ny tenako moa zany anisan'ny tabataba rehefa tonga ao ny loi des finances satria ny tenako moa membre ny commission ny finance nasina ny anisan'ny teny ny tenako teo farany teo hoe misy droit de sortie ny vato rehetra zay alefa na vato industrialy io de misy koa moa zany ireny droit d'assise atao amin'ny volamena sy ny vatosoa de ny teny moa ny tenako tamin'izany magaganao a fa ty loi des finances tsika ty ne ka tena anisan'ny tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny volamena tsy azo aondrana nefa anatin'ny loi des finances izy ampidibola ny vatosoa asiana droit de sortie nefa le vatosoa mbola tsy afaka alefa de tamin'izay moa zany hitanareo moa amin'ny teny miram-pirenena tonga de adiny besandro foana rehefa misy zavatra alefa ao de nalita tsy mety zao a de tsy maintsy lanina le loi des finances moa ny tenako rery moa manohitra am'izay manangan-tany manohitra de nitaraina moa zay nitaraina ny mpandrarany nitaraina ny tenako de iny fa nisy ny le fahatongavan'ireo banque mondiale CFMI teto Madagasikara de mangataka moa tsika zany aide budgétaire zay angatana isan-taona amin'isany fepetra napetraka an'izy ireo hoe tsy maintsy vahana ny permis tsy maintsy alefa afaka manondrana volamena ny Madagasikara ary tsy maintsy amboarinareo code minier io zay vao maheny zany hoe zany tiako tsindrina kely fotsiny zany le fitondram-panjakana zany tsy mino ny malagasy oatra azy rehefa hoe misy zavatra tsy mety fa rehefa baiko ny vahiny izy a tsy maintsy milefitra ary tonga de manao ahoana moa ny agaganay tonga le izy raha hitantsika angamba iny zany tanatin'ny fandaharam-potoana voalohany ofisialy tao amin'ny anteny miram-pirenena inona ny antony ny tenako mihitsy nangatako ampidiry voalohany io satria mbola iova hevitra koa izy raha sadekadeka eo zany ny ao amin'ny anteny miram-pirenena lasa izy amin'ny ankapobeny zany a misy zavatra tsara anatin'io satria maro ny teknisiana zay sorako manokana eto teknisiana ao amin'ny ministère ny mine tegna miasa ary tsy mitanilana na ta gauche na ta droite miasa izy ireo rehefa tonga fa anteny miram-pirenena koa moa zany nisy ny travaux de commission mbola araka ny fampanantenako hatrizay rehefa tonga ao amin'ny anteny miram-pirenena io code minier io de o voantso daholo azo fanasana daholo zany na ny expert io na ny mpandrara io na société civile io na ny environnement hitatsika zany fa tao daholo fa io averiko indray na de tsara azy raha ataon'ny teknisiana fa rehefa tonga ao amin'ny science plenaire tonga ihany ny adiny besandry azadiny fa tamin'ny tantara ny travaux de commission tao amin'ny anteny miram-pirenena mbola tsisany zany cohésion ohatran'ny nanaovanay ty code minier ty tao ny député indépendant tao ny député TIM tao ny député IRD ary tao moa zany ny vahiny na saina rehetra namoaka zavatra nafinaritra zay raha tsy teny fotsiny hoe resaka ristoriny zava-dehibe rehefa ny vinavina zany io ristoriny io tamin'ny code minier taloha 2% de maro ny sosikevitra
tazonay 5%. Rehefa nitazonay 5% izy a ny vinavinan'ny fitondran'ny fanjakana zany 3,5% makany amin'ny kitapom-bola mpanjakana. 1,5% makany amin'ny collectivité territoriale décentralisée na vondrom-bahoaka patry tsy njaram-pahefana. De inona ny fanapahan-kevitra ny solombavam-bahoaka? Atsika moa mitondra ny fehin-kevitra isan'andro rehefa mivoaka, indrindrandrindra rehefa mivoaka amin'ny faritany fitondram-panjakana de milaza anazy anao décentralisation, milaza anazy tsisy district ho adino, milaza anazy tsisy commune adino. De eo a de niteneniko hoe mba afantarantsika marina fa vonona le fitondram-panjakana ametraka an'izany décentralisation zany, rasainay roa zany le 5%, 2,5 nomenan'ny CTD, 2,5 ampidirina amin'ny kitam-bola mpanjakana. Laniny atao amin'ny commission zany, olona rehetra moa zany pour an'izay. Andrisa ahoana ny agagana rehefa tonga atao amin'ny séance plénière, tonga ny didiny Besandria, proposé zareo 2% amin'ny décentralisation, 3% mandeha amin'ny fitondram-panjakana. Ty ny zava-dehibe tiako tsindrina ary tiako fantany vahoaka malagasy. Le 2,5% neny ho an'ny commune sy ny décentralisation décentralisée territoriale, le collectivité territoriale. Io ane 2,5 ohatra fotsiny raha teny hoe Fenerive zany mba 2,5 no mijanonao raha anao Brickaville na anao Ilakake. Fa le 2,5 ambina neka le fitambarana eran'ny Madagasikara tonga ao anaty kitam-bola mpanjakana zany ve mbola maharary amin'ny fitondram-panjakana hoe tsy maintsy mila ahena 2% le izy. Eo zany le fahavonona mpandrosony ty Madagasikara mihitsy zany hitako hoe mahatonga ny tenanay lasa mitety ny Madagasikara mampafantatra ny zava-misy amin'ny vahoaka malagasy. Zay aloha ray. Faharoa azadino fa io le vola lefa amin'ny kitapom-bola mpanjakana io zany le mandeha ary amin'ny vondrom-bahoaka tsy jaram-pahefana io zany niteny zay hoe ampiasaina ny loi 020/2014 satria fa misy fitsinjarana zany hoe makana amin'ny commune zao %, makana amin'ny faritany zao %, makana amin'ny district zao %, ary etsetratsetra misy makana amin'ny fokotany. Iny zany mbola nasinjareo resaka koa am'izao any amin'ny Sénat. Zay tsy hoe inona problème an'izy ireo. Ka tamin'ny 291 amin'izay zany le lalàna amin'ny article 291 da miezaka zay zany hoe aleo asina fepetra ohatran'izany koa zany le vola makana amin'ny kitapo-bola mpanjakana tokony homena daholo zany organisme rattaché jiaby amin'inona zay vao ajanona amin'ny kitapo-bola mpanjakana. Iny zany toeran'le député IRD namana hoe ampidirao ihany izy a de fanjakana mafantatra ny tokony ataony. Nefa fantatsika rehefa mipetraka amin'ny kitapo-bola mpanjakana ny vola na nio vola tokony hoanana antena miram-pirenena aza tsy tonga amin'ny toerany tokony andehanany. Resaka n'izay vola tokony averin'izay ianao dia mampatsiahy ny tabatabanyireo ben'ny tanàna amin'ny tapany atsinanany nosy iny satria ery zareo zao dia amenimenina tokoa satria hoe nalefany amin'ny fanjakana foibe ny volan'ny ristourna ho an'ny Ambatovia dia tsy misy miverina amin'izao fotoana izao. Mifahitanao anazy izay manokana mahasolombavambahoakanao hoe tsy izay ve zany tena ty le fitondram-panjakana atao raha mitarafina amin'izao zavatra misy amin'ity resaka code minier ity. Iny zany mbola manamafia ny hetsika sy ny fanapahan-kevitra zay naraisinay tamin'ny Vomiera. Satria fahita zany fomba fanaon'ny fanjakana dia mba asina balizy ary tao anatin'ny code mihitsy zany izy anatin'ny lalàna. Fa io moa zany tsy pahanjareo. Satria fa fantatra zany avy ato masina avy Fenerive-Antsinanana. Ary io ane vaovao somary namboarana io fanapahan-kevitra tamin'ny resaka conseil des ministres iny. Fa io zavatra io nefa fa natao taloha 2022 ny vola tokony natao tagnatin'ny kitapo-bola ny faritra ny soron'ny fanjakana nalefa ty Antananarivo. Zay ny zava-misy. Fa tamin'izay fotoana zay zany tsy légal le izy. De zao zany izy ny légalisena modina tsangana le commission ina nidinka anazy mba ampalégal les décisions zay efa nalainjareo tany aloha. Zay zany ny zavatra pour normalisation zany le izy. Fa ny zavatra io tsy zao nanaovanjareo io. La tokony mandeha amin'ny commune azy efa nisorona, nandeha amin'ny faritra nisorona de bon matahotra izy satria efa mamaraparana ny fepitoana fiasana izy de namboarina am'izay zany de ao zany manafotsy zany manadio ny zavatra rehetra zay natao tany aloha. Zay io resaka io ary mbola veriko indray raha ohatra ka vonona mpandroson'ny Madagasikara le fitondrana tsy tokony kitihany tsony ny asam-bomery zay nataony eo tamin'ny anteny miram-pirenena. Zavatra lehibe koa zany tiako atao kely rapide kely mikasika le code minier. Code minier io zany sady mitsinjo indrindrandrindra
ny atsika tompon-tany zany malagasy zay aloha zava-dehibe anatiny eo marobe zany ny lalàna mifehy mba hahafahantsika malagasy mahazo tombony ao anatin'io de nefa koa zany mitsinjo koa ary ataony zavatra rehetra zany mba hitarika ny investisseur tonga aty Madagasikara. Donc zay tena lalàna marina io fa ohatrany mbola mieritreritra ihany zany fitonam-panjakana tia hanodikodina ny zavatra tsara sy soa zay ho apetratsika amin'ny tantarany Madagasikara. Kasitrany ianao satria miresaka mantsika code minier tsy ny olona rehetra no mahatakatra sy mpisehatra ao anatin'le izy ary dia everiko fa ataoko hoe voambolana sy fehezanteny azontsika malagasy rehetra ny raisina izay fanazavana zay miampy amin'ny hoe inona ny fiantraikany moa zany dia efa hiantsika izy teo dia everina fananampy be fa mbola miresaka eo amin'izay lafiny toe-karena izay ihany Andriamatoa Solombavam-bahoaka te hiresaka kely mahakasika ny lavanilina satria miresakantsika fianarivan-tsinanana Analanjorofo sy ny sisa. Fantatra mantsy fa ny mpamboly ao anatin'ny distrika izay nalany ianao dia tena tsy misy izay tsy mitaraina ihany koa tahaka ny mpanao lavanilina rehetrarehetra mikasika an'ilay fitotongana ny vidin'ny lavanilina amin'izao fotoana izao. Fa mpanantenany mpitondra ankehitriny rahantsika rehetra nahalala ny hoe ampitombo avo telo eny. Ianareo moa ianao nanao fampielezan-kevitra nanampy azy indrindra tao anatin'izany zavatra zany fa olana izay tena no heverina hoe hamahany olana no nieritreretina ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny vahaolana nentin'ny fanjakana dia nisy ny fananganana an'ilay Conseil national de la vanille tadiditsika iny dia rehefa nitsipaka an'iny ny teny fotony dia nisoloana an'ilay hoe commission de la vanille indray izy amin'izao fotoana izao. Manana fanantenana ny amin'ny hiatsarany zava-misy ve ianao Andriamatoa Solombavam-bahoaka? Ny sehatra lavany zany aloha dia potika ary eto moa tiako sariany saintsika hoe le fitondram-panjakana zany rehefa tonga teo amin'ny toerana izy ary mampalahelo ary zay moa sorako ny Solombavam-bahoaka sy teny alohan'ny andeha fanapahan-kevitra na minna aloha miverina amin'ny vahoaka mihaino ny fen'ny vahoaka ary fantatsika fa nanomboka ny fisian'le miavatora ohatrany taitra daholo ny olona rehetra zany andeha hihaino vahoaka na fitondram-panjakana azy ary nanome asina tampoko ny Solombavam-bahoaka zay fa natsipitsipina hatramin'izay lasa terina tampoko miaraka aminy. Zava-dehibe ny fihainoana amin'ny vahoaka ty fangalan'ny fanapahan-kevitra mikasika ny lavany ty raisin'olona tsy mahalala sehatra lavany fa fitambaran'ny olombitsy zay mpandraharaha tia hiditra amin'ny sehatra ny lavany zany natonga ny fitontonan'ny sehatra ny lavany. Reto moa mbola teniko aminareo mbola any ny archive tamin'ny Real TV 2021 novembre 22 novembre 2021 efa naresaka zaho hipotehinareo ny ty lavany ty tsy tokony hidiran'olo tsy anatin'le sehatra mpanao lavany ny lavany. Namafisiko tamin'izany tamin'ny 20 septembre 2022 koa mbola naveriko ihany dia amafisiko eto indray mandeha koa aza hidirana ny sehatra zay tsy hainao fa ampanahirana dia fitondram-panjakana sy mampanahirana ny vahoaka malagasy. Naresaka ny tenako tamin'ny ministra ny commerce hoe diso ny ataonareo ty azaferanareo ny prix ny lavany aty Madagasikara fa manaovanareo road show za zao efa nivory intelo tamin'ny instance internationale nataona hoe Organisation mondiale de commerce OMC. Afaka amin'ny tena antsika malagasy hoe antsika premier producteur io mba zavatra ray tena antsika io tsy ananan'olo maro vitsy antsika manao ny lavany io fa antsika loha laharana amin'io. Mandiana antsika mitambatra amin'ny Comore, mitambatra amin'ny Réunion, mitambatra amin'ny mbola misy pays roa telo manao lavany dia manao antsika ohatrany OPEP regny Organisation mondiale zany pour lavany. Tsisy olo tsy anaika raha ohatra ka antsika malagasy hitarika an'izany anatin'ny telo taona. Dia mifanaraka antsika rehetra producteur mandeha mijery an'leo acheteur dia fixena ny prix avy any miaraka amin'ny acheteur dia avy anao miverina aty Madagasikara amin'ny style hoe dia vahoaka malagasy amin'ity taona ty dia $150 ohatra ny andifasantsika lavany. Tsotra kely nomeko an'izany solution zany ny mpitondra ankehitriny sy ny mpitondra ministra sy ny mpiara-dia aminy tamin'izany fotoana izany. Inona nataon'izy ireo nandeha tany andafy zareo France rery ny andianany dia izy rery ny nandeha adinony le mpisehatra sasany mpamokatra lavany tsy atsika rery. Rehefa tany tonga dia efa nanao le tentative le ami izy hoe anao appel d'offre atsika izy aby nividy vanille Madagasikara. Ny tanjona amin'izany dia nieritreritra izy fa anao monopole any ivelany. Dia iny moa natahotra le olona roa telo ihany nitany ny sasany tsy niadere tanatin'le mouvement dia niverina izy nody napetra ny prix plancher ny vanille soit prix verte sy le masaka. Dia niteny zao hoe diso anareo tsisy olona nieritreretra izy hoe ahoana ataontsika gérer an'io. Midina tany fotony teniko Solombavam-bahoaka anahy
de nampianatra nytondra expert misy dimenina zany nampianatra ny voaka malagasy hoe lavanila teo izy crise fa alohanareo manodina an'le lavany aloha mba avadika noir na rouge de fa rehefa voakarakara izy vo amidy lafilafo ny teny ny vahoaka mialatsiny solombavam-bahoaka fa zay ne ka le lavany verte kely alainay aty ampidiranay zanakanay hianatra ka zay tsy afaka iamby 2 mois 3 mois am'le processus zany atao mahatonga lavanila hoe efa préparé tonga de teo hitako isy problème aty le mpividy nefa ataonao lafo le izy tsy mividy izy am'le vidy napetrany fanjakana satria volany io fantany io tsy androsy le zavatra ataonao de janona izy na kafe petra de eo zany voalohany nanomboka ny lavany ny rosy any zany nitsangana raha tsy diso zany misy an'izany GEMV zany groupement d'exportateurs de vanille malgasy VM plutôt tsy niadere koa le olona mpanondra nazadiny fa misy tantara n'le lavany amin'ny faritra Savasy faritra Analanjorofo olona efa nilovana tamin'ny ray aman-dreny ny fanaovana lavany io ka tsy anao androany voatonga tonga de hoe anao bodingery nohatra ny anaovan'ny sasany tamin'ny letchi azadiny fa ioa letchi io zany ty apetraka anjareo atao photocopie atao amin'ny lavany roa ihany ny lalany monopole eto Madagasikara de monopole koa zany amin'ny exportation zay ihany ny tia navena io tsy maintsy tonga am'zany izy na androany na rapitso namoaka moa anao CNV tsy nanaiky an'io zay na tenako zao tsy nanaiky an'io na sakana ndraiky koa le vaovao nefa lalàna de mametraka tsara tokony libéré io lavany io afaka manao zay tokony atao fa raha tokony ataon'ny fanjakana de manara-maso ny kalitao sao de manimba ny vidim-bokatra zay ihany ny rôle ny fanjakana na manome agrément izy am'le olona anarany maso afany manao rapatriement zay ny tokony rôle ny fanjakana fa tsy resaka vidiny zany tsy resaka hoe iferana olona mena agrément na anao na rabe ino ma problème anao na menao agrément izy rehefa misy processus aranany pitsopitso ny taratasinao arana zay vao mahazo an'izany agrément zany ka raha mafenao ny fepetra izy inona ny andrasanao am'le izy any zany le olana atsika ka mbola manerina ndray zany vahoaka malagasy atsika de tsy manaika avezivezy am'zany ny fanasy ny volantsika ary rehefa ny teny moa izy hoe namoaka zareo 130 $150 atsika miteny zao mbola miasa aloha ny mpanao mpikarakara ny seritra lavanily inona ny antony andefa am'le 130 sa andefa am'le 150 ary mbola misy note navoaka anjareo farana amiko ato misy an'le note hoe arana maso ny exportation nareo de matavitra le olo sao de le magnano 130 zany tsy azo agrément am 2022 2023 non 2023 2024 atsika zao zany solution io tandrametaka navoaka io igerena ny 2022 2023 fa mbola ao amin'ny 2023 2024 atsika miteny zao inona ny ataoko za zao mpividy lavany amoaka zareo atoato anomboka ny fitongazana lavady vert dans 15 jours eo fa misy manomboka mety oferanjareo 375 000 any io lavany verte io zay ny eritreritranjareo le kilo franc nefa atsika miteny zao ny lavany masaka mainty 500 000 francs mahazo ino mandeha idiroko ary 375 zareo koa zany vidy le 500 000 de efa ataoko stock eo de miandry zay afarana io isy problème de noho nataon'izy nataon'zao fitondrana zao raha tsy nitsabany ty lavanila tsy fantany ty sady tsy hainy ty atsika androany tsisy an'le problème eo zany atsika rehetra tantara anamarina ny zavatra teneniko ty io tsy ovahany tena hoe tsy ovahany tanteraka zany fa mitady fotsiny izy hoe inona ny tokony atao mba tsy ho isy crise ny lavany eto Madagasikara nanaovana an'io hoe afaka mandefa le 130 atsika miteny zao mbola vitsy olo masaky mandefany satria mbola nasiny réserve ihany zany hoe entre 130 150 ary le tsy manaraka amin'izy manara-maso zay mety tsy azo agrément de matavitra le olo tsy azo agrément vaovao zanao raha ohatra ka tsy mihaino tsara ny toromarika de misy toromarika nalefany zay zavatra rehetra zany mifamafaho amitsika resaka lavanika samia tsika melo zay moa zany ekipa amin'ny avatory de anara-maso an'izay ary manaraka akaiky ny resaka lavanila zany raha zany faneho-kevitra zany andriamato député de tena hoe sady tsy mitsinjo mpamokatra ny tsy mitsinjo mpanondrana ny tsy mitsinjo mpandrara ity fitondrana rajoelona ity zany raha tarafina am'zany faneho-kevitra maro samihafa zay nentinao zay fa ndeha atao hoe tsy mitsinjo vahoaka ihany ko ve tsy andaniny satria mbola miresaka ihany any amin'ny district zay nahalany anao ny resaka lalana manokana nisy ny fampanantenana fa hoe ho atao beton ny lalana Thomas na fenorivasinany na risy any atao pilote mihitsy raha nrery havana zany hoe amapolo taonany maro tsy ho simba mihitsy zany lalana zany am'izao fotoana zao raha tsika malala fa lalana secondaire aza mbola ndeha hoe mbola tsara ve no ny lalana mampitoy any Thomas na fenorivatsinany am'izao fotoana zao inona no azonao ambara mikasika an'izay resaka lalana zay andriamato vahoaka inona no voka-dratsy ateraka io faratsy ny lalana any amin'ny district zay nalany anao io
Ny lalana moa zany raha resaka fotsiny atsika mikasika ny district Fenerivo manokana rehefa akaikaikin'ny Desambra izy de pasipasoana kely satria ho avy ny letchi. Zay ihany aloha ny zavatra remarqueko ito de tsika iza manana intérêt am'zany resaka letchi zany fa de pasoana malaky izy rehefa avy ny letchi. Faharoa efa anteneniko ombienombeno moa zany tamin'ny mbola ministra ny Andriamatoa Ajo le niteny za hoe aza anaovanareo fanandramana ho any district Fenerivo Antsinanana. Ino moa tiako avina am'zany le lalana béton. Lalana béton zany hoa tsy maharitra any fa tsy adala akory ny razambenay nanamboatra an'io lalana io goudron. Ary tam'izay izy naharitra. Fa ny problème maneka le goudron ataonareo tsisy canal le. De zay mahatonga le goudron sipa. Ary mbola tsisy koa io na ciment ino ataonareo eo mbola tsy havita lalana Fenerivo io RN5 io. Rehefa andeha Fenerivo moa zay tsy manjary mandalo RN2. Fantatsika ohatry nahoana zany lalana RN2. Zay fitondram-panjakana rehetra nifanesesy teto mbola tsary nisy hoe tena nanimba lalana ohatra nyty tamin'ny 2019 hatreto. Ary tsary nisy tsony na entretien routier zany. Ino manatonga an'izany? Ny erreur nataon'ny solombavambahoaka tamin'ny zay nanao mandat voalohany nanome fahefana feno an'ity fitondrana tia tanatin'ny tsy napeo kely tsy nampisan'ny député les 3 mois. Inona ne nampiovan'le azadinitsika ny tantara fa inona nampiovan'le fond routier non natonga ny fond d'entretien routier navadiky fer navadiky FR. Tamin'iny iny fotoana kely tsy nampisy député iny ary ny tenako de anisany nanome zany fahefana feno zany ny fitondrana ankehitriny. De nararotiny daholo zany ny ordonnance rehetra tena ataony indrindrandrindra ny zavatra tetika azo lazaina hoe ratsy ho apetraka amin'ity tantara ty. Hatreto aloha zay manao miavatoro raha ny lalana zay moa aloha aza resahana tsony. Mampalahelo mahita ny lalana eto Madagasikara ka mila fanamboarana aingana ary za mino fa vahoaka malagasy miandrahandra fanovana mba hiverenany fitantanana madio mangarahara indrindrandrindra mipaika sy mitsinjo ny vahoaka. Nkasitrana feno ianao Andriamatoa Mohamad Ahmad solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany amin'ny faritry Fenorivo Atsinanana moa na Fenerivo Est izy nanakarena ny faneho-kevitra ary dia heverinay fa afaka samy nandray ny tandrifiny tsirairay nakalesona ihany koa ary na ny mpitondra zay manaraka ary heverinay fa tena manaraka sy miaino n'ity fandarana ity de zay foana eo antiako lazaina hoe raha raisina amin'ny saina objectif ny tolo-kevitra rehetra de tokony hampandroso hanova zavatra fa toe-tsaina io de safidy no atao fa tsy maintsy miassume ny vokatry ny safidy foana koa ny tsirairay misaotra indrindra nanaiky ho vahininay ary dia heverina fa tsy farany moa izy ty fa de mbola isy ny fotoana afana mifampizara eto ihany de mirarisoanao be deaibe ihany koa amin'ny adidy tsy andraikitra zay mbola miandry anao eto amin'ny firenena. Sada tompoko. Ya. Mankasitraka ny faly ihany koa tsika teo amin'ny lafiny teknika satria efa lasa de lasa ny fotoanantsika tamin'ity alina ity fanetanana farany ho antsika mbola tsy nisoratra anarana ao anaty listra mbola manana fotoantsika hatramin'ny farany volana Mai afahantsika manao an'izany ho an'ireo izay manitsy na hoe manao rectification na mety hoe nisy diso ny zavatra ny mombamomba antsika moa zany anaty listra no tsy afaka tsony satria efa mifarana tamin'ny 9 Mai lasa teo fa ho antsika izay mbola tsy tafiditra ao anaty listra de mbola manana fotoana hatramin'ny fiafaran'ny ity volana Mai ity afahantsika misoratra anarana dia manao an'izay fanetanana izay zany izay ato anaty fandarana saila zao ankasitrahana feno isika rehetra nanaraka tsy tapaka ary manaraka foana ny fandarana saila zao eto amin'ny MBS mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy.